Mahafinaritra miraba antsika rehetrarehetra manaraka ny fandarana dian'ny finoana amin'ity androany ity. Itsika moa eto fizarana ny tena atao zany sy zaraina amintsika androany. Androany indray dia te hiresaka aminao ny tantara izay nitranga tamin'ny Davida mpanjaka sy ny zanak'Israely izay ambaran'ny raha ao anaty baiboly ianao zany dia ao amin'ny tantara voalohany toko 120 ao no misy an'izay tantara izay resahantsika fohifohy ao anatin'ity fandarana ity. Ny fahafantarantsika any Davida mpanjaka dia ilay hoe nandresy any Goliata, fa mihoatra noho izany nefa ny fifidianan'Andriamanitra any Davida mpanjaka satria raha tamin'ireo janaky Jese izay lazain'Andriamanitra tamin'ny mpaminany hoe ray amin'ireo no efa notendreko ho mpanjaka ny zanak'Israely, dia nalefa teo daholo ny tsara tarehy, ny ranjanana sy ny sisa, fa tsy nisy tamin'ireo lay nofidian'Andriamanitra, fa lay Davida kely mpiandry ondry sisa no tsy naseho teo aminy. Dia izay nefa no nolazan'Andriamanitra hoe nahita lay olona izay nofidiko aho lay safidiny foko. Ilazana amintsika fa izany Davida mpanjaka zany dia tsy nitoeran'ny herin'Andriamanitra fotsiny tahaka ny hoe nandreseny any Goliata, fa tena olona izay no safidiny fon'Andriamanitra i Davida mpanjaka. Zao ny zavatra nitranga nefa tao amin'ny tantara voalohany tokony 120. Raha ohatra ka tonga dia ho jerentsika ny vaky teny ao dia manao toy izao. Manomboka eo amin'ny voalohany izy dia hoe ary Satana nitsangana ampididoza tamin'ny Israely ka nanome saina any Davida anisan'ny Israely. Tantara ambaran'ny soratra masina zany, tsy azontsika lavina, tsy azontsika hodiana fanina. Inona zany ny ambara eto? Ny ambara eto dia zao, i Davida na dia olona efa nisafidian'Andriamanitra ary, na dia olona tena nanana an'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra ary, dia nisy fotoana, tamin'ny fotoana anankiray nampiasain'ny Satana izy. Nomen'ny Satana saina izy, ahatonga loza ho aiza? Ho ao amin'ny tranon'ny Davida ve? Ahatonga loza ho an'ny Davida ve? Tsia, ahatonga loza ho an'ny zanak'Israely. Mahavariana sy mampatahotra zany tantara zany, fa zavatra mitranga nefa zany, ary zavatra nisy nefa zany. Inona ny zavatra nisy ao taorianan'izay? Lasa Davida nampiantso an'i Joaba, izay lehibe ny vahoaka tanakavanan'i Davida, hoe ndana Isao ny zanak'Israely manomboka hatrany Dana hatrany Berseba, dia Isao dia aoko fantatro hoe hatraiza no efa nitahian'Andriamanitra, hatraiza ny mahalehibe ohatry ny ahoana n'izany herin'izany Davida mpanjaka zany aoko fantatro mihitsy firy nisan'ny zanak'Israely Davida tsy malala amin'io, fa Satana nge no mampiteny azy. Davida tsy malala amin'io, fa hitondra loza ho an'ny zanak'Israely ange ty zavatra ataony ity. I Joaba ny natakatra. So mba tsy mety zao ry Davida mpanjaka, so mba tsy mety zao ry tompoko. Tsy afa nanoatra nefa Joaba satria ositsika hoe mena ambanin'ny mena. Lasa amin'izay zany Joaba, tsy nanana safidy izy naniraka naka an'izay isan'ny zanak'Israely. Rehefa tonga teo amin'ny Davida amin'izay ny isan'ireo zanak'Israely ireo dia nirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra. Rehefa nirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra dia namely ny Israely fotsontsotro zao aloha Andriamanitra. Dia tonga saina amin'izay Davida, ino ty fahotana mahafatana ataoko ity? Lasa izy ny fona izy hoe esory ny heliko mpanomponao, zany nanao adalana taminao. Dia tsy namaly an'i Davida Andriamanitra, tsy niresaka tamin'i Davida izy. Lasa izy naniraka pahita, fa tsy namaly direct tamin'i Davida Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa tonga le pahita dia niteny tamin'i Davida, zao lazain'i Jehova, zavatra telo narosoko eo alohanao. Mosary 3 taona ve? Sa fandringanana avy any amin'ny fahavalonao, sa arety mandringana avy aty amin'i Jehova? Tsetany Davida zay natao. Za ngeny nanoty, aleo za no faty, aleo ny fianakaviako no faty, fa zany nanota. Fa avelao reo zanak'Israely reo, tsy naninona ireo.
fa maninona no reo ny iaran'ny vokatry ny fahotana sy ny adalana nataoko. Tsisy ady hevitra e, tsisy ady varotra. Zay no izy. Zay tianao am'ireo. Nandinika ihany Davida. Eny aroza. Andriamanitra tsy miresaka direct am' Davida. Eny arozy fa rehefa sam'zany aleoko lavitra eo apela tanan'Andriamanitra. Aleoko lavitra miaritra ny famaizana mivantana amin'Andriamanitra am' Jehova. Fa aza alefa ny mosary. Aza teo resy eo anatrehan'ny fahavalo zay. Fa aoka mba fandringanana fa amin'Andriamanitra ary. Fa mety amindra fo aminay izy. Mety amindra fo aminay izy. Vity zay safidiny Davida zay ripaka ny zanak'Israely. Vity zay de tena hoe olona tsy manatsiny maro no maty ringana. Ary hita mihitsy hoe iny le anjelin'i Jehova, na hitan'izany ry Davida, iny le anjelin'i Jehova nakao Jerosalema nandripaka olona maro. Zao nefa ny zavatra nitranga, hitan'Andriamanitra zay de nanenina ny fony. Rehefa nanenina ny fony de natsahatra ny fandringanana. De nasainy joro teo fotsiny ilay anjely mitana sabatra, fa tsy namono intsony, fa nijanona treo. De nataony hitan'ny Davida zay. Rehefa hitan'ny Davida zay de nahazo teny izy hoe mila manangana alitara ito mba hampiala ny eo anjelin'Andriamanitra eo. De lasa Davida nividy an'io tany io, nividy an'le tany zay nisy ny anjelin'i Jehova io izy de nividy ondry na omby natao fanatitra, de nanao alitara fonana teo izy noho ny am'izay fahotana mahafatana ataon'izay mba nampitsahatra na ny tena marina kokoa nampiala an'io anjelin'ny fandringanana zay nirahan'Andriamanitra io. Mamperitreritra izany tenin'Andriamanitra zany. Mitodika manokana ho an'ny atao hoe leader, mpitarika, na mety ho pasteur na mpitarika anaty fikambanana maro samihafa. Misy fotoana de ampiasain'ny Satana sika. Misy fotoana de misy hevidratsy ny Satana mihitsy miditra ao anatitsika. Mampitahotra zany fa zay ny zavatra misy. Tsika angamba mety tsy lehibe no Davida nandresy Goliata. Tsika angambany mety tsy lehibe no Davida izay nitarika an'ireo tafiky ny Israely tamin'izany fotoana zany. Raha nanjohan'ny Davida zany, raha tsy mitandriny anjohantsika koa. Andefa ny joaba manodidina antsika ihany Andriamanitra, mila mihaino ny feon'ny joaba. Nandray antsika mieritreritra fotsiny hoe zany Davida, zany mpitarika, zany mpanjaka. De tsy maintsy niteniko narahana fa misy avelan'Andriamanitra amin'ny fotoana sasany Satana no ampiasan'ny mpitarika. Satana no ampiasan'ny lehibe. Ny mampalahelo de zao, ny lehibe tsy kasihan'Andriamanitra izy. Tsy kasihan'Andriamanitra izy, fa misy olafo ao no ringana noho ny amin'ny fahotana iny. Tena manentana mihitsy any mpitarika rehetrarehetra mba tena anao tahaka nataon'ny Davida, anangana alitara mihitsy anangana alitara fibebahana, anangana alitara fiderana mba hampitsara an'Andriamanitra an'izay mety ho fandringanana noho ny ota nataoko na ny ota nataonao. Tsy avy amin'ny saintsika fa avy amin'ny sain'ny Satana amelezana an'ireny olona ireny. Mila mitandrina itsika. Ho an'ny olona ihany koa mety eritreritra zany ianao hoe sao de zany ary mampisy fandringanana amin'ny fiainako ity. Le pasteur io mihitsy manton'izany. Le mpiandry io mihitsy ny anton'izany. Mety le mopera no nanaonao foana, zany ringana. Zao amin'ny androny fanekena vaovao de efa natao mitovy ny olona rehetra. Zay nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ianao zany de natao Davida daholo. Ianao de natao ohatry Paul daholo. Ianao de natao ohatran'ny Jesosy daholo. Anaka tahaka ny zanaka malala, manaka, manahafa anao izy Paul tahaka ny anahafako an'i Kristy. Tsy tokony ao amiteran'ny vahoaka ianao zany zay hoe ny fandringananao anatinao de vokatry ny fahotan'ny hafa. Fa ianao mihitsy koa no tokony mitsangana. Mba ho Davida koa ianao andresin'ny Goliata anao, mba ho Davida koa ianao hitarika fanjakana, mba ho Davida koa ianao hitarika sy hanitatra ny fanjakan'Andriamanitra.
fa tsy hijanona fotsiny hoe zay moa zany de natao vahoaka eto fotsiny ay, natao taritina fotsiny ay, natao hiarany zay mety ho fandringiana nataony mpitondra anay fotsiny zay. Mampitahotra ry havana izany tenin'Andriamanitra izany. Zany ny antony mahatonga antsika hoe mila mifampivavaka ny samy leader, mila mifampivavaka ny samy mpanompon'Andriamanitra, ny samy mpitarika, ary indrindrandrindra tsy mahazo mirehare ao anatin' zao fanatanterahana ny azy zao. Fa izay ianao mety ho tratra eo amin'ny toeran'i Davida. Fa ny azo atao de izao, miezaka mihaino ny joaba rehetrarehetra manodidina. Ny azo atao de izao, manangana alitara fiderana mandrakariva mba hahafahan'ilay anjelin'Andriamanitra miala, anjely fandringanana hiala, mba tsy hikasika olona, andringana olona noho ny amin'ny adisoko, noho ny amin'ny adalako. Mampitahotra hoy aho, zany tenin'Andriamanitra zany fa zay anefany ny zavatra misy natao zany zavatra rehetrarehetra zany mba handraisantsika lesona, mba hahafahantsika mandroso bebe kokoa ho amin'izay asan'Andriamanitra zay, mampahery atsika ao anatin'izany teny zany, mba tena anaraka atsakany sy andavany an'ilay Jesosy Kristy tompontsika, ary mba tena hoe io tafaray mandrakariva amin'Andriamanitra ka handray izay fahazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra, mba hahafahantsika mamantatra ny sain-daliny Satana, mba tsy hanarahantsika tahaka an'izay nataony Davida tamin'izany fotoana izany. Ny filazantsara nefany, ny zavatra ny vaovao mahafaly nefany de zao, Andriamanitra de ten'Andriamanitra ny famindram-po, ka na misy ara ny fandringanana de manenina izy ny amin'ny loza zay nataony, amindra fo aminao ane Andriamanitra, amindra fo amintsika ane Andriamanitra, de ho tsapantsika ny fahamarinana le teny hoe raha tsy Andriamanitra, raha tsy noho ny amin'ny indra fony de fa lany ringana antsika rehetrarehetra. Famindram-pon'Andriamanitra no tsy nalany ringana antsika rehetrarehetra, miavao isa-maraina zany famindram-pony zany. Zay ry havana no mahatonga antsika mila mideran'Andriamanitra isan'andro san'andro, raha mbola meny tombon'andro tsika, raha mbola nataony velonainy itsika, satria misy famindram-pon'Andriamanitra ao mitazona an'ilay anjely tsy handringana na tsy handringana anao. Mety tsy nohony amin'ny fahotanao, fa mety nohony amin'ny fahotan'ny hafa e. Zany ne mahatonga ny hoe ao anatin'ny firenena malotomolotra, mety ny zavatra ataon'ny mpitondra ohatra, na zavatra ataon'ny lehibe ohatra no mahatonga fandringanana, fa ianao mijoro, mivava ary ifalio ny famindram-pon'Andriamanitra, fa zay famindram-pon'Andriamanitra zay no tsy mahalany ritratsika, de manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana ao antsika rehetrarehetra, de aharitra amintsika rehetrarehetra tokoa ane zay famindram-pon'Andriamanitra zay. Amen.